Hono. Mafy ireo olona izao matoa mitaraina aminareo a. Tsy hainao rery mamaranivo ny tratran'izao fa izany no nitaraina talohanao nefa tsy nisy mpiaino e. Nataonareo fimezana fotsiny ara ny laza fa tsy mbola notoky nefa tsy fanao mihitsy aza any. Zaho kosa tsy nanamaivana ny tsy fidiany toko vadinao ry lanto a. Ianao io indrindra no nanitrikitrika tamiko hoe mety mamindray angamba izy izay dia mandray tatatrany. Tsoroko aminareo nefa fefafaka tamin'ny tokotoky. Eny e, teny sy finoana moa izany. Rehefa ny zanakareo ny tsita dia hainareo ery mampitombo resaka ary mivadiko izany mba ahoana. Ka izany no antony ivorintsika toy izao e. Fa iza ihany koa ary ngiara-mora reto a. Ino fa iny taminy izy mba haingana re ianao raha mora fa sasamiandro ny fotron'olona. Ka za mbola nandenanidiny tranontsika sao misy miditra ao e. Fa ahoana tsara moa le resaka ranify teo fa ohatra mbola tsy tao tsara ako. Resaka mazava be reny hoe raha mora dia trazonao a. Very lalo faravavon-dranivo. Very ohatry ny toko vadiny lany tokoa. Misy mpangalatr'olona hono anga etriny mahatonga an'izany. Leletsy amin'izao andro zao ve dia mbola minomino foana toy izany nareo e. Ka tsy anareo amin'ny very dia hainareo manamora ny zava-misy. Hitanareo zany efa olona roa be izao ny tsy hita izay nanjavona dia mbola raisinareo finonom-poana ihany le resaka. Rehefa raha sovadinao io mihitsy no any dia tsy hita izay ianao vao andraindraikitra. Asa sambasambainao ratsy ohatran'izany kosa ary lanto ny vadiko. Ka ianao ihany manamaivana ny fahoriana eo ka. Inona izao mba nataonao? Ianao ny sefy tany eto. Ny azo efa tapitra voatetika avokoa ny havana rehetra ety fa tsy any e. Izay any andreny vohitra sisa. Ianao sefoko tany ray ity ny mialanjalana. Etre, fa inona moa no tokony hitilako amin'izany e. Ampaninesi ny sandary fa izy miadidiny filaminam-bahoaka. Ary mba tsy hisiny ny vanitelony dia aleo angamba samy mitarina mba tsy hisy hoderivariva-tsony e. Za aloha efa nametraka taratasy fitarainana ny nahaveren'ny lala tany amin'ny zandary e. Saingy ny miezany fotsiny. Za koa dia toraka izany mihitsy. Zao ary no hevitra hitako aloha e. Hoe ahoana e. Hovorina ny vatantena matanjaka rehetra nao andro masipokyn'olona manomboka raha riva e. Hoe manaiky an'izany kosa e. Raha lasa miambina ny velany tokantrano daholo nareo lehilahy rehetrarehetra tanàna. Izy nandray niaro anay vehivavy raha tonga tafaporitraka tampoko ilay aka. Marina mihitsy ny andrasoa. Fetsingeny ratsy le retsy e. Ka inona ihany ary izany natao an'ireo vehivavy reto e. Oay. Iny jaona fa tonga. Eo tsy anaiky mihitsy aloha ka. Ny endranivy kotsy. Loza mitsena ny zanandry nefa noho ny amin'ny ihany ny vineto. Amiko aloha dia nareo vehivavy reo ihany betsaotsao sy honono eto amin'ny tanàna eto e. Rehefa mahazo an'ilay sasalamba tsy andefa anazy dia mandeha ry ny resaka. No mahazo andro mody no mampalahelo. Zao ka noho ny tonga tokoa dia tsy maharay lamba. Ka tsy nisy nitsao izany teo e. Efatra any am-bokiry io resaka io nefa tokony nampamahana antsika. Pakaray e, pakafo e, pakatove e, mpangalatra koa e. Efa tsy fosy ratsony izao fa ny olona mihitsy ny tsy hitaka ahoana. Ka biby hono izany sa olona e. To biby olona hono hoe. Ny tapany olona dia ny tapany biby. Tonga ihany ianao ry jaona. Aresina ary. Famisinina ary mama. Ohatra ny reniny reny zao ampera sofera tonga tany aminay tany maly riva. Ilainao maika be hony a. Famisinina ho ary mama. Jaona, tsy hita lala. Tsy hita ahoana ary mama. Dia izany ve mampisamahotaka ny olona ohatran'izao? Tsy izy rery fa hitoko vadiny lanto ihany koa. Zavatra tsy fanaon'ireo olona tsy hita ireo mihitsy eny tsy mody izany e. Aresina ary. Tena tsy tratrantso mihitsy izy e. Fa ahoana nefa mifandriany? Nandeha nianatra tony fanaony isan'andro lala afaka omaly dia tsy mbola niverina izy hatramin'izao. Efa tapitra voatety ny avantsika ety. Efa nilazana ihany koa mpitandro ny filaminana. Ka andao aloha ivory miaraka amin'ny fokon'olona dia hita eo izay atao ary. Rehefa tsy mahita hevitra koatran'izay nareo dia tsy maninona e. Avelao zaho hikarokarera ny vadiko. Sady vadiko ihany koa moa inoko. Inandrarahinareo ny aminy. Manahoana daholo tompoko. Manahoana e. Azafady e. Tena malahelo tokoa amin'izany fanjavonany toko vadiny lanto sy lalana baviko izany. Ka inona hono mba efa nataon'ory ndrasy foko tany a?
zany ihany no tenenako toe foninareo mianaka anresaka tery Hoe ahoana fa aleo a iala ho a to tsy vita ny heriko tsony izy ty fa mila nareo tanora mihitsy ny fitatanana ny fandripahalemany tsy vahaolana ary ngiasa efo ny fialanao a sendra miady sarotra venao dia mitsokady sady manino tsy any tsy mitaraina any amin'mery ataoko ty mbola misy idirana engeny amin'izao Traonisy reo olona nisy fahoronana le noho ny any an-tranonareo dia lasa niangatrany izy menaka kely. Indraindray re olona dia iandry mera ve zany ny fikaroana ny zanako e? Ka io ange mahavoatrika ho ahy malaza hoe misy biby olona nefa sika tsy ndraika koa dia zao vokany. Biby olona ahoana koa ny zany Tsy haiko ho ahy saiko elekely tsy fa ny olona koa moa samy manana ny filazany a. Raha izay honono izay aloha dia miheno mihitsy fa efa tsy lavitra trika tro zany biby olona zany. Asa hitako asa mahitra. Mangina raha sofa ianao koa ty ny vomaika mampitombo ny oroorony ololeto a. Laingandry zany daholona efa nalefa eo biby fa afaka andro zay mivadiko malala ohatran'ireny fe biby misainy ireny ilay izy. Toy ny vehivavy toliko tsy mahatabava mihitsy rehefa tafarakako. Nisy zaniko nahoanareo ny tsy miteny? Hitanareo zany enao mihitsy ringaramora ny matahotra ny hofatika ny fokon'olona hafa ny govianao toetsainy tsy te hiadiny ianao. Nareo kosa mora mivoraka ka inona zany ny fanapahan-kevitra ringase foko tany miandry anao nge vahoaka ny aina tsy ananapirika samy mijanona tokantranony avy aloha dia hoit eo ary aleo raha fa amin'izay fa to lasa resabe fotsiny izy ty raha vao ny fivoriana ka. Eo ahoriko reto vilia avy nananao reto ry Jauna. Nahazotomana tsara kosa ianao zany laninao daholo ilay vary nataoko teo. Hafa ihany aloha ny sakafo andrahomamy tsy maintsy toanana tsara koa ny aina fa iandry samy biby olona naka ny lala zany aza mitapitapy eo rery Jauna. Ahoana ry mama? Inona no vitanao rery eo raha toka tokoa ny tokoa ny fokon'olona aza nanapa-kevitra ny anamafyniditra aminy avy. Ka ny fokon'olona zany fa tsy za ny anabaviko ny lasany any fa tsy ny anabavy ny fokon'olona fa vita ve le kafe ry mama? Vao io mampangotraka rano io aka ataovy mahery tsara dia aza atao be siramamy fa manjary mora lefy ny heriny. Jauna tsako ny hanosika anao rery iady amin'izany biby olona izany efa eto ihany sika mianaka ka maninona mora miaraka hafa ny rono ny ray. Mandehany ianao ry mama matory tsy vita ny herinao tsony zany miady zany matoana n'olo tena tsy nody any Antananarivo androany fa iandry sy higadonany eto dia satria sarobidy ihany kone laly nariko moa ty tsy tratranjoko ty ary sotroiny kafe anao mbola midonaka be izy zany ko apetra hoe tsy arangatsitsika fa inona anao taonao ao mandrangitra ny ty azo ty ary mama amin'ty azo ty notrobarako ny kibon'izany biby olona zany to hoe tsy mahetsika nge hono ny ry Jauna izay olona sendra azy zany zany izy hoe ono tsy maintsy hitako izay naka ny lalany roany azo mama moa zany ohatra to manoka sady ty ianao tena voky aty ohatra mitady fandriana sady alolo sotroko aingany ty kafe ty fa efa miantso asady ny fandriana zany ry mama sy ho an'ity mofotera toka mety oko zao fa za zany efa voky be mihitsy ianao koa ty mba lalina zaza mbola tsy te atory mihitsy ianao angamba nao andray fandriana lohako sanatria zany aiza moa le boky misy sarisary iny amaky boky ve anao tsy vao maika miantso torimaso ka raha izany raha aleo alasatary any tokotany mihitsy aiza moa le zinga teo angalako rano ataovy eo anatin'io siny rano maloto io tsy misy antony tokony andehananao any tokotany mihitsy ngalao any tokotany ihany ka sady any mba mifoka rivotra ka raha sanatria ka mipotra tampoka ve le biby sanatria avy ihany aloha sao dia mifampitana ary mama fa inona ndray eo arahako ianao ka tohotry ny mahamahana nge zany zazany andao ary andro dia volana be io iza ny mpanao ratsy sandeha amin'io raha tsy hoe manaraka aloko anga ohatra ny mahafinaritra kosa zany dia volana izany
angatsitsika milanindaminy re ty tokotany. Zany aka saika io tazomo mama tsy voaka taty. Arono ary mama. Mbola misy mpamosavy moa aty zao. Ohatra tsy haiko ka ny vazovazondra sovadindramora dia ny hoe na ny mpamosavy aza hoany angamba tsy samy voakalina tsony no ity zava-mitrangy ty. Andoro mama hiditra amin'izay a. So de zasy ianao ny lazain'ny olona fa mpamosavy eto. Dia anao inandray ianao io? Zafady aloha totindray io kafe io e. To vao niditra ato dia tia atory foana. Tia re? Na izaho aza angamo tsy tia atory koa e. Ndia atory aka. Tsy maintsy mieniko foana izay mahazo anao raha sanatria avy tokoa izany biby olona izany ka. Matory mama fa za ihany ato e. Ary tsara aloha raha vonoina jiro sao mahita ny hazavana io izy ka tsy sa. Sady efa misy lampe de poche ty briquet aty amiko ty e. Andray, rendremana sady nga mamy zany e. Dia inona moa zany fa miandry rery ato anatin'ny maizina ato ilay ary-jaonina. Efa mahavesatra sady koa izany masoko zany. Aloloha mitsaka tsara e. Raha tena misy biby olona kosa ve tsy efa nandalo ohatr'izay. Tsy sa miakatra tanàny le ry zany tio. Jauna, mifaza amin'izay fa efa maraina ny andro. Hoay le ty e. Fefa mifiry zao ro mama. Amin'ny dimy sasany. Tena reniko ny toromaso a. Tsy haiko tsony izay ny zavatra nitranga alina. To tsy nisy angambe. Nizay ne mama. Zay hitako rery Andriamanitra ianao iza indray mifery. Andolo jerelany fa eo no mitebiteby eo e. Avy ery ambany andrefana ry izy zany andoro jauna. Manao nareo mianaka? Fa misy inona hoana ry lato a? Dia tsy haiko mihitsy rery mamany lala. Aleo ahy azakazaka fa eo aloha nareo e. Efa tena mampitebiteby mihitsy ry tsy ty fiainany ty ka. Soa aloha fa maraina vao miposaka ny sifireno ny tsofina fa tsy amin'ny andro alina e. Zany dia efa tena mandry tsy lavo mihitsy hatramin'izay tsy mody-mbadiko izay. Karaha sanatria moa retsika eny e, ny amisa fisanany ratso ny vin'ny soa. Karaha sanatria ny ray amin'ny lala na ny vadindry izany eo ambany andrefanao izany dia ahoana? Aza manao izay atapaka ny lalan-drako re ianao ry mamany lala. Za ange ohatra manana fanantenana izany hoe mbola velona any le vadiko e. Na izaho koa aza rehetra mihona fa mbola any ihany lala angamba e. Fa misy inona ry jauna? Misy ditongotra hafahafa hita amin'ny fokon'olona ry mama. Ditongotra? Lazainy zareo fa ditongotra le biby olona hono e. Za koa mba te hijery an'izany ka lotsako aloha nareo mianaka. Ka io tsahan'ny tongotra io nge dia efa izy io e. Izany? Io e, esory moramora nge ny tongotra hoe. Io ve? Atray, zao ve dia ditongotra fa nareo ve mba mijery tsara e? Tsy haiko aloha e. Rehefa tena nidiniandry zareo le bebe to tanàna dia lehibe io ditongotra io arina dia tongotra io. Ka sao dia misy be tongotra kosa mandalo teo e. Tsy teeritreritra n'izany intsony ary mama. Aloha hialy eto amin'izay fa mbola izy ry Antananarivo. Ilozako nareo ka. Tonga dia ho any aminary raha vao tonga any. Raha ariva miverina e. Ampifaliana tompoko lahy sy tompoko vavy ny raha-bany anareo rehetra manaraka ny fandarina onono ity amin'izao alina izao. Jackson eo amin'ny lafiny teknika, Narvely no manolotra. Toy ny mazatra dia miandry an'izay anjo avy any aminareo zahay ilasanareo an'izay onono misy any anaty fiarahamonina misy anareo any. Dia sady ny anjo voalohany. Mianareo tompoko. Miarabanary sy ny teknisianina aloha e, dia miarabany olona mpanaraka ny fandarana onono ihany koa. Miarabanao. Isa le miantso dia avesa azafady e. Tsy mety ka. Miala tsiny aminao zahay fa zay ny fitsipiky ny fandaharana. Enindray ary. Razaka no anarako ary ty anala maitsa no mipetraka. Mazava ny amin'iny e.
Ka ina ondra zaka no malaza ny anala mahitsy eny? Zany hoe tsy tia anala mahitsy le zavatra ho tantaraiky fa avy any ambanivohitra iranary vovovo mafana be mihitsy le izy. Lazaona na raha le tanàna dia anao ny sera raha zaka. Tsy zany ho fa misavoritaka be mponina eny amotrangano eny amin'izao fotoan'izao e. Ny antony dia misy biby olona misaodisodony eny ary efa olona ho zaka izao ny tsy hita zay ranjavonany. Le lasa vehivavy izy io ary ankisa olon-dehibe. Samy olon-dehibe ka. Tovolahy eo amin'ny 30 taona eo ny ray ary anabaviko le faharoa vao 19 taona monja. Fa dia angatahana mpano gazety mba hijery akaiky momba an'izao raharaha izao e. Satria tena miasa malaina izy izao fa tsy mijanona amin'ny maha-onono azy intsony. Ohatra ny fetsy dia vao amiko izany feonao izany razaka miresaka hoe biby olona ianao. Amin'izao andro antsika izao ve dia mbola mino nareo fa misy ny biby olona e. Misy rangahy matoa miantso aty amin'ny fandaranao ary masoko mihitsy nahita ny dia tongotra any keo matoa miantso anao aty. Eny ary ka azavazava tsara aloha le zava-nitranga e. To tapaka miala tsiny fa tsy avy aty aminay izany fatapahana izany mahaliana antsika ampy nonono iny fa ianira aloha sika manapara ny antso manaraka. Omeo aho hoe raha James ny numéro an'ilay banky antso teo. Allô, avy aty amin'ny radio ihany ty raha zaka. Fa nanina ary no nitapahanareo le izy teo e. Hitako eo feo an'lahy mihitsy ho azy zay fa ahoana? Very lesy lala lasa ny biby olona dia hitoko vady ny lanto ihany keo. Fa marina ve zany goziny lahy amiko zany e? Za ve anjaika amin'lahy dia raha tsy tratratso mihitsy. Avy nanatrika fifanatany antsirabe le tsy ah. Ka zao ary miandry ny lany amin'ny taksi posy raha tsy maraina amin'ny enina ilay mama mantsy ela. Ka maninona raha zao alina zao dia mandeha za nge afaka mitondra fiarary ato aloha e. Risika be le zany fa aloha iandro mazava tany fa tsy milamina zany. Za kosa aloha tsy javajavany amin'izao ka. Eny ary raha-pitsy maraina zany fa aleo anoho ny fandarako aloha Mandrina mihitsy le zany tanàna zany andro efa amsivy ve dia mbola tsy misy mifoy ihany ny olona. zaza vao gagako ohatran'izao efa tiatsa daholo ny olona zao anefitsika tsy mahita na dia hoe tapingana mpiasa tany indray aza. Ino sady zareo ny lahy efa tokony gajaina mihitsy ho tanimbary io zany ireo feo moro tanimbary io mihitsy niny tsetsa risy ary za raha ny mpanetsa teboka manontany na ny mpiandro imbo na ny mpiandro vorona tsy misy babangona mihitsy ny tanàna. sanatrian'izany ohatra voan'ny matony andro le sy nimponina aty mahasoandro efa ambony be io ve dia tsy ho taitra mihitsy na dia misy inona aza. Tena tsy mahatoka mihitsy zany lafa misy zavatra tsy norma mihitsy ao aty. Atreto aloha efa kopikopy ala e. Ole ty ry jaune. Inona ty? Jereo langy raha tsy mikatotra ny daholo indray tanàny sasatry ny nanao andro maso ve dia matory marina sa inona na aza anankiray aza tsy tazany lamina aloha tokotany mihitsy ohatra mampamahimahana aly izy izany fa aoko sika ho maily tsara fa misy inona ary za ve no anontany ilany zany ka iza fa tsy lamo zao no afaka maly ahy eo e. Tomtomby aloha trano fa nahy mama koa azy ty manito trano dia tsy iny ve zany resakitsika izany za hitako lesika nisy namonitra tanàna andao aloha iantso namana fa tsy teo vavolombelony zany raha mandriky teo ambohitrangano zany aka to mafy le sy varavarany io fa le tiako ny kanosa tahotrako skopo be ho an'lany zany raha misy ka nahoana lany iantso namany izy zao eno latsara zany feo mamamamaly zany naro sy zona ihany ry mama. Ny zanako tonga ihany ny zanako fa manina koa ty mama eny tokoa to bongo maso be sady atsatra iry mandro soaingana ro lahy dia hidio mafy tsara ny trano avy aloha ivo varavarana io mba hidirany rivotra fa zany setoka be zany ve no evoanareo ato ary izetriko io zany mahabongony maso mama ohatran'izao hidio ny tranoko sosanatri miditra ve le biby olona mahandraranao ary nary aza inina oatra zany izy ty fa tsy te hita losa lalalasany azy efa tsy hita afoy tsy hita antenaina fa ahoana tokory mama fa ngatsy mbola nitantarainy jaune anao fa inona koatra n'ireny efa voalazako ireny ny tiany lahy ho fantatra zany eo ihany fa
loza ngery reto e. Fa inona indray ry mama? elo a Iandry kely zanaka raingisoandray zao ny tsy hita teny am-piandrasan'omby niaraka tamin'ny omby nandrasany. tsy hitahoana e. Elahy koa ny ronary ohatrany tsy lazana hoe lasa ny biby olona. Tantaroko an'izao ry mama. Taratara ho a raingisovana na masaka vary maleto andro. Rehefa vita ny sakafo dia naneraka ny jomari izy anaty barin'ny mpiandromby. Loza fa tsy hita ny nalehan'ilay lehinkely. Zany ve? Toraka izany ihany koa ny omby. Dia inona indray no nataony ramory e? Samy mikaroka amin'ny fokon'olona. Na raha andiny ny omby satria omby roa no nandrasan'ny andry kely. Tany ambody amoda no nisy ny ranandrika teo amin'ny ahitra. Tsy lavitra teo koa mbola nisy akevitra ny rahan'ilay omby ry zareo rehetra nanara-dia tany. Raha izay omby ny lasany tsy maninona fa arena avitady fa ity zaza tsy hita ny loza e. Misy azy koa izay raha haingo fa inona mihitsy ny tena tadiavin'izany mpampiroro izany e. Tena biby olona naona kosa angamba izy izany matoa omby roa be zao ny ray nataony natsifa. Raha dahalo mpangaran-tromby manko tsy maintsy nisy taovatova-kely tavela ihany teo na hoditrombona janona. Ka omby roa koa ve moa ny dia alainy ko raha ohatra ka dalo anafika izy e. Ny andry ramora aza omby enina be zao tsy nisy nanombinana izay omby kely reny ve ny tsy ariny e. Dia izany ve mama mahatonga ny olona ide matrano ohatran'izao a? Matahotra sady miroro ny olona. Tsy misy samy voaboky tsony fa nahandro atoandro aza ange zany mandehandeha ety hono le biby olona e. Ka inona no tsy amanina ny vatan-dehilahy matanjaka iambina ny tanàny e? Aiza ny zandary minaikitra amin'ny fandriam-pahalemana? Raha mety aza dia ilainao fantatry ny mela ihany koa zany. Aiza ka naketsana fambolena to najanona fotsiny amin'izao. Dia inan'inonareo atsoatsy raha izao no mitoika? Fomba fijery lahy zany e. Efa hitan'ny lahy zao fa nitahotra ny tena manjaka amin'izao oro izao. Izay amana ny olana atao e. Fa tsy vahaolana ny fanetsana raha isak'izay mierika miororo ihany sao aripako ny biby olona lehilahy. Isak'izay mahatsatoka angady dia kody sao tonga le zavatra. Raha iandry bodega ny simery zany la toa ivoako fatotra ny kankana fotsiny eny e. Miteny izany tokoa Jona fa ato zao na rano andrahokanina aza tsy misy. Zato samy voaka ka mamy ihany ny ena araka izy aiza ry mamy misy mibe eo ka lana isay nary rano tsy misy verimberena an'izany eto aty iseo eo anivozana azy andao lesy rinary tsy atsaka mihitsy lesy ry Jona no aleoko aty fa hiasa hikaroka vaovao. Izay le mahavo ny toe-tsainy lahy mahavoky ny lahy ny vaovao angoniny lahy tsy mila mihina ny lahy fa velona amin'ny vaovao ole ty tsy afaka nanao ny onon'ny lahy io nge lesy lahy raha tsy nateraka zao vehivavy zao e. Rano ve ny mba angatahany amin'lahy dia tsy fony lahy. Lahy koa be ka farateny ery batao ary io dia ndao e. Reo fitaovako reo ry mama avelo eo ihany a. asio an'ireto vorodamba reto ny tahon'io simy be io so akarary ny tananareo rylahy e. Reny lesy eto fa elany zandriny ah. Tony dia zokombo manga mihitsy ary angakanga ny alahy fa tsy tsaka rano any an-Tananarivo ty fa any andoha rano any amin'ny 1 kilometatra litsy Ve tsy mary fofonjavatra ohatrany maingo be. Zaho koa voasaky teny tamin'ny lahy hoe eno lahy ve zany. Fofoninona ary zany e. Ohatra ny fofopaty le ty zany e. Tena mamofona dia sanatria ve fatina sy telo tsita ve. Tena any mihitsy zao no alehan'ny eritseritra. Fa inona moa manakana antsika se lahy tsy hitady zefiny izany fofony izany raha izany e. Andrasy okaloha ary ajanao lesy aloha dia andao efa madika. Mety mihitsy izay andao mihitsy aloha hijanona kely dia akainy e. Kely mahavesatra zany sy mibe amin'ny mamy zany Tsy dia mavesatra ilay izy fa lavitra loha lalantsika se lahy e. Zay zao sika raha nandeha taria amin'ilay lalana manivaka taria anaty kiritra taria mba tsy nananika fiakarana be ohatran'izao. Andao lesy ala eto ndraika tena maka tenda be zany fofony izany. Mahatsiravina mihitsy. Andao ery amin'le alongo avelitsika mijanona e. Ary olo ty lesy Jona mba hety tsara izy zany fa ohatra mitongilana be aty amiko daholo ny lanjany lahy ry ohatrany tsy mitondra mihitsy. Aiza zany no naovako ny lahy hoe kely mavesatra izy zany. Zay ahay fa lasalasa le fofona. Olo ty rinary le ty e fa maninona ary napetraka tampoka le siny be.
tsy reo raha tsy nitobaka very daholo le rano le natramin'ny pataloako felisy fa inona ny maika jereny lahy eo e avy lahy eto tandremo aza itsahany lahy eto fa inona ny jereny lahy eo amin'ny tany eo io e ohatran'io mihitsy le ditongotra ny tsofandramora sy file vo maraimbe taty afako maly ditongotra io ahoanako ny mahaditongotra an'io jereny latsary jere tia zao ny voditongotra de reto indray dia ny ratsatongotra hitan'lahy ohatrany marina tokoa zany le ty ka milara ve misy olona mety anana biatongotra ohatran'izao eo io ve lesy tsy any pointure 58 na 60 mihitsy aza ary le fofona enitsika teo ne zany mety ho faty mihitsy faty tsy lan'le biby olona de navelany tety eo ty andeha ho dianganaka ny fitaovako vetivety a letsy fa eo lahy aloha de asa metsiketsika eo lahy fa vetivety de tafaverina eo miverena kely alarinary aty roa atsaka ny andondia atsika selahy aty iny ny vorotambalalahy de ndahody tsy misy mandehandeha foany zany eto fa ilaina maiky ty rano ty rehefa avy eo ny lahy afaka mikaroko amin'ny vaovaoany lahy le tiako tsy mba azo ifampararana mihitsika andao ary de mba miaraka miverina ty tsisy lahy rehefa avy eo ka nosatsy izana zay lafaka nosy elako ka ny mahery tsy mody ange ony lesy tsy ela velo le tsara andro noho ny ray sady hitanay ihany fa mavezabezatra ny fitaovako fa elahy ty ve lesy mpanao gazety sa anarany fotsiny biby olona kely iny ve de atahorany lahy raha azo fijeriko ny diatongon'izao kosa aloha de tsy ho kely mihitsy izy zany to ohatran'ny kotra sady azany lesy mariny mpanao gazety ray nitetraka koa ny tony mbola aiza lesy zany hoe manao fanadidina any amin'ny tany miady zany miaraka miaina ny ambiansa amin'ny olona rehetra miady lahy zay biby olona tsy fantatra na tena izy na onono ve lesy mampitsatsaka any lahy ary mba eto tsara lesy izy zany ry jaune fa ohatrany hoe zarery no nitondra aiza mba tea madika ny resaka hoe tsy hoe matahotra lesy fa ohatrany tsy maty lolo fotsiny le mangina be tany me laso mitendiny mama ka ivadipo eo izy so de very lafa tena bandinandra azy apetroka andao lesy fa maika tonga de ataoko fandarina mihitsy ty fa tsy hononontsony faly miaraka aminareo atao anatin'ny fandarina onono amin'izao alina izao jaksa no mikirikira ny fampitanana feonay tokantranotsika any na ry velo kosa no miresaka aminareo iva endrika kely ny fandarantsika zao alina izao tsy any ny antso avy any aminareo zahay raha tsy any amin'ny tapany faharoa fa nadadina momba ny zavatra ndrangata any ambotrangano no entina aminareo eto zao ka de manasanareo ary iainao n'izany honohono tsy misy na de tapikan'olona anakiray tazana mihitsy mivoaboaka ny trano eto ambotrangano no zao maraina izao matahotra hony ny olona fa na ataona sa hony de mivoaka le biby olona voatery tokantrano zahay manao an'ity fanadihadiny ity tovovavy ray vadin'ilay tovolahy tsy hita voalohany no manoloana anay mba azonao lazaina ve madama hoe ohatrany ahoana zany biby olona eto ambotrangano zany za aloha tsy mbola nahita azy maso fa raha araka ny tombatombana nataon'olona fotsiny de tena lehibe le izy misy ditongony manko hita matetika eny hoeny ka avy amin'izany mety nanombanana an'izay mety ho abeany ary mety ho fatafatatra hoe ny alavany ny bikabikany elako aloha ny lainga fa tsy mbola nahita ho ary reto masoko reto ny filazan'ny olona fotsiny tanteriko aminao lazao fa tsy maninony raha ny tombana hony de sady lava izany fa vety be ny tapany ambany olona fa ny tapany ambony biby fa inona ny mahatonga ny olona ilazan'izany ka le izy ange tsyna mahalany omborondray mihinana tsiketsika eo nefa ny ditongony to ditongotra ihany saingy lehibe fotsiny saika tataka izay avokoa ny valitenin'ny olona nanontanianay momba n'le biby olona mpampiroron'ny tanàna ary faralaza moa de ny tenako mpanotra fandarina mihitsy no nahitan'le ditongotra tsy lavitra teo nandrenesina fofona zavatra maimbo be rehefa niverina naka ny fitaovanay nefa ny fakatsary sy ny kamera de nagaka re olona fa tsy sasana teo amin'le nisy azy tsony le ditongotra no zavaina ny tapitaletiny nandresana le fofona maimbo fa tsy nisy intsony misy fahagagana ve sa biby manatsina kokoa noho ny olona zany biby zany ka afaka maminany zay any an-tsain'ny olona honohono mbola itoy ny fanadadina momba n'izao zava-mitrango zao ny mampalahelo manko de zao
ny sefo foky tany fa dadazily be ka tsy manana hery hoentina miady itsony. Ny tombony zandary olo fa miandry ny fandimbiasam-pahefana ony satria mbola tsy voatondro no tokony andimbiana zandary teo aloha zay fa lasa namonjy ny toerana namindrany azy ireo. Ary ngalimera tsy mbola loto fa valina maka vakansy ety Antananarivo ny hatramin'izao fotoana anaovana ny fandarana izao. Izany no etsony ny tompony araiky tesa tokony mba hijery akaiky an'ity zava-mitrangy ity fa toy ny valala voatango ny vahoaka ny faritriny ka miororotsy samy voaka atoandro. Zay ny tapany voalohany fa hiditsany tapany faharoa sika rehefa avy miala voly amin'ity hiry ity. Miandry ny ansonareo zahay. Allô? Allô, izao azafady? Lenary velo ilahy miresaka amiko? Ie, fa izao azafady? Rafaly James Amerany commune Ambohikanto ty. Maninona lahy raha tsy manala baraka olo-mpanjakana oatra zany? Tsy manaiky fa tsy maintsy toriko lahy ary tsy amelako raha tsy midoboka. Azafady zay monsieur le maire. Mbola atikany aloha ianao na dia manao ela olona tsy fantatrao akory aza. Inona koa zay lahy? Mbola ambaniko lahy. Ary tezitra mihitsy aho zao miresaka amin'lahy zao. Bon, tapahako ty fa rehefa sesinao miresaka tsika. Aza mbola tapahany lahy aloha fa tsy ny crédit any lahy mihitsy no miala fa ny ahy. Zany ny antso an'lahy dia sokafy tsara ny sofiny lahy. Laha zao ngena zay tianao lazaina fa tapitra ihany le iry. Ao anaty fandarana ke azy azo miresaka aminao zao e. Zao ary, tsy aferany lahy mihitsy na manao vakansa na manao inona. Fa ny tsy tiako fotsiny dia izao fa nalambaraka ataony lahy ao amin'ny radio any lahy ao zao. Tsy tamin'ny andro sarotra ahoana ary aho. Ka marina ary zany sady tsy mariny. Sa mbola mila mavizina ihany kokoa rehefa avy eo hoe Rafaly James no anaran'le maire amin'ny commune Ambohikanto zay tsy mandray andraikitra mihitsy mikasy any sindrim-bola Ambohidrangano. Fa izao tsosy resaky ny mpiandry fody rehetra zao ve no asiany lasile. Manisy sira ahoana le atompoko. Sao dia verino fa tsy mahay resaka ary aty e. Rehefa tsy misy ianao dia atao le vakansy io fa fondeo Ambohidrangano tapitra. Ho hitany lahy nanaovako any lahy. Zaho miatso indray ny tapahany lahy. Naka zany lakile amin'ny fiarako teo. Hitany lahy tsara zany. Fa ahoana le ty fa manao inona ty amin'ty andro vao maraina be lahy? Za zao efa miomana hiala mihitsy. Misy olana lesy ry Jaune. Olana inona e? Gravy lesy a. Tadiavin'ny James doboka. James iza? James mela lesy a, meratsika. Tena tsy azoko mihitsy izany Ny hainy fandarako tamin'ny alina ve la? Zay fa azoko amin'izay ny tiany lahatongavana. Norahona ny James atao amin'ny telefônina aloha e. Avy eo dia nandehanany tany-am-piasana mihitsy. Zany ve izy? Dia ny fanazava taminy teo. So ihany ny sefonay fa Pierre-Manao sa omaly alina ka naraka tsara ny fandehanita teo. Ka inona mampianana lahy fa tsy tonga dia ny vakiana batsilana toy mpandositra didy le ry e. Tsy afaka nanao an'izany lesy Fa hony e? apakary ny fitsarana hony ahy e. Fa narara-baraka azy ary tsy manaiky izy raha tsy mikatra. Zany ve izy? Afa baraka amin'ireo miarana manao no izy e, patati patata e. Anga tsy nikozy koa ny sefonareo fa ny aino eny fotsiny e. Ka mbola tsy narara mihitsy aloha le zavatra teneko teo amin'ny antenne dia mbola nandamina resaka teo izy aloha. Nefa laona ny James koa. Raha izany dia tsy mahay miaina mihitsy zany le ry andao apetraka amin'ny plasiny lesy moramora aloha e lahy e. Tsy voatery amaritsika. Fa hoana? Avy aloha izy aloha hidina any Ambohitrangano ahita zava-misy ihany dia ho hitan'ny lahy io ny toy ihany. Ho hitantsika hoe? Ka io mihitsy ny olana e. Mba elana mikidakida mety iseho dia alefa ny sefo anao reportage amin'ny faritany aho. Raha amin'izany ity laho izy tsy amelany mihitsy. Fa i James amolo tia no iza angara merany tanàna izy dia manana ny fahefana rehetra anao an'ity siro. Sady zavatra marina no lazaina ka inona no atahorany lahy azy e. Ela marina. Raha James mihevitra fa hipalana lehibe hono ny antony alovako an'ity fandarana ity. Tsy fantany manko fa no ny abaviko tsy hita no tena manosianao an'izao e. Ary tena manohina ny foky misy ny tsy fahaizany mandray andraikitra fa loza maka vakansa ty. Raha za elarinary alaina ny fitaovany lahy dia andao hitady ny lala. Zay ataony James sy ny fitsarana indray tsy raharahan'ny lahy zany. Tsy alohan'ny lahy ve zay no ataoto zay ho any amin'ny faritany e. Sady zara teo naka konze mihitsy hikaroako ny lala.
dia nanahoana ry mama? eny tokoa inona ny vaovao toa efa manitsy ny olona milamindamindasy aloha hatramin'izao e ny alina ny tena mampitepitepy za zao tsy nahavita natory rery tato fa tany amin'ndrolanto any natory alina efa eto izay ka tsy misy tokony hatahoran'ny mama ntsony e marina hoe arinary hikaroka vaovao sa hiaraka hitady an'izay misy alala sa isy joniny za koa hiaraka aminareo raha izany mama tsy maintsy mijanona fa tsy vita mama ntsony aho zany zavatra kasainy atao zany e tsy ekeko kosa zany ka fa hoany e tsy maintsy manaraka anareo rolahy odry mamaranivo a vo efa ilanto iandry ety e mandrosoa e loza ry mamaranivo a ohatra efa iady koa jaolona sinary e manahoana lanto sao e sao tsy tsara tsy ratsy zao misoranao napetranao mama aliny tsy misy tokony isoranao zany rinary a fa loza ngeo ary izy telo mianaka e fanisinina indray e fanisinina indray ranona nisy namaky ny tranondramora sy rasoa tsy hita zay misy azy tsy hita zay nale amin'ny finareo tery mianaka ve tsy maheno an'izany tabataba be any ivelany any zany andriamanitra mahalemy daholo zany ny tongotra matanako oka aloha akakorany ianao ry mamaranivo a eto ny fiasan'lahy dia andorona ary ilozan'le tia mianahana fotsiny eo e ary mama atao hoana io loha mba jerijery eo ry lanto mandany ary nareo fa tsy maintsy mba hijery zany koa raha vao mahazo aina kely eto e rehefa zao ve no mitranga dia mbola inona ny rialemera no mampizingizina anao tsy voakaotranonao ao jona avy mihitsy aloha anao aty sao dia vakinao araky ny teninao mivaravarany trano solo tena mpanjakana andao reto aloha ho dia any tanàna midinika an'izay rehefa tsy voavatsika ohatr'izay ny olana ary zareo dia efa tsy voavatsony a zany ray tsy te halala ntsony fa mivoa aloha ry rialemera nahoana ny tsinotry ny avy lotako zao rehefa kon'olona mitaraina aminao reo sao dia mbola tsy ao ary reto izy fa nareo foana ny vizana miantsoantso eo fa io fiara eo tokotany io nga iverinareo fa natery matoto sy niangatra teo e ny sofera aloha no mitondra ny hoanikeo vao maraimbe e jony fa manao ineo elahy ay tonga elahy fa tonga ampalao gazety fa zay ataonao raha jemy samerana ambokato ay ve tao ihany ianao e no everina efa mbola ahoana fotsiny kosa zao ry galemera fa misinna aloha ny to misahotaotaka be ihany nareo e fa zao fanjavonan'olona zao ve dia hodianao jerena sa efa mitapininona koa masonao e mba sy fanajana kosa aloha rakisy fa mba manany ny azany eto amin'ny tany sy ny fiarahamonina nge io manoloana anareo io e ka izy ry mama tsy mahay ajaina ka veloha tsarainy fokon'olona eo efa nanomboka tamy valo sasany marainy zay ny teto fa iloza midy amatranao fotsiny ny mpiasanareo ivoaka etsena ny mbola nanamafy taminay fa efa tonga ianao fa inona nefa le olany aza moty falo anao ragaty tsy hoe sanatria manamaivana ny fitaraina anareo fa zavatra tsy misy dikany toy izany ve no andrebirabenareo voatoka avy anytaninarivo ange za io e ary tena mbola reraka mihitsy azy zao miresaka aminareo zao tena manamaivana ny fitarainanay mihitsy zany tenao zany tompoko fa zafady indrindra atao ve vadinao manjavona tampoka tsy hitanao zay nalehany mino fa tsy maintsy tototo ety seroto azao angamba ianao za nge tsy hoe tsy hetsika raha miteny an'izany e saingy ny olana dia mbola tsy tonga ireo mpitandro ny filaminana tokony isoran'ireo teo aloha ka inona ary no ataoko amin'izany e tsy avy aty amiko mihitsy ny olana fa azafady madama fa inona fotsiny moa zany mahasolo tena mpanjakananao eto raha izany sa angady tsy mahatapakahatra mbola andraikitro daholo anie zany rehetra zany meselemere tsy zahay mihitsy ny tokony hampianatra anao ny tokony ataonao mba fantanina aty e ianao ve zany izaka hitondra ny zorarazo zao any amin'ny foibe sady hitady vaolona mameselemera namboikanto anao za aloha zao mbola tsy manan-kevitra mihitsy hatreto e mbola zava-baovao amiko loatra zany resaka bibiolona zany tsy mampino mihitsy marina mafy e ka inona ary no valina azo menandreo olona very hafandreo e fa tena very tokoa ve zany olona rehetra ny tany sainareo tamiko zany sa mba nisy lalaka fanalehany kose za vehivavy lehibe ty ve tompoko dia verinao fandainga efa tsy zaza tsony ny any zanako ka hoe tsy halala ny lalana mody eny aminay fa matoa izy tsonoa dia hatramin'izao dia misy zavatra mahazo azy mihitsy ary reniny any no miresaka aminao fa tsy avany lavitra nampiray vodirindrina ary raha tsy fantatrao dia sefoko tamin'ny vady mihitsy zao no nataon'ilay biby podro dia mbola izingizina ihany ve anao meselemera vonjeo re zahay tompoko tsy mahita nizanizy sarangotana tsony re vao mahita ny ditongotr'ilay biby fotsiny aza dia efa ilona trovana mihitsy fa
nareo mpanao gazety ve efa nahita maso an'izany sady fa ivenao tantarany foroniko angary nanaovako fandarana aly reny sarotra kosa noho ny mandaingy fa mbola tsy nifaina taminay mihitsy izy ny diany tsy hainy fafana no tazana teny profo fa nandary teo izy zany mampiororo avy e nareo zany e aza mody adala eo aloha ringaly mera miandry zay fanapaha-kevitra onge reto fokon'olo reto e ka za nga moa afaka manapa-kevitra rery fa hony e aleo vory zahay komity kominaly de ho hita eo asa zao raha efa ao daholo zaraha reny na mbola any andre voatra ny daholo ko to maimaina be mihitsy elahy zany andao lesy tonga de asa fa tsy komity kominaly tsy hita ve no lasany lisaneto efa vonao avokoa ny vatso entina fa ialasa isananasany e ka misy bandy araka amintsika ihany ve tsy misy ka iaro mivady amanjana noho ny zareo fa tsy hidikizo amin'izany e efa nainga anganareo zany fa ahoana ary lanto za koa anaraka anareo e efa napetraka ao amindray aingosoa ny ankizy ka tsy ho araka ao kery lanto ny diany lehilahy e andoraka izy a hoaiza iaraka aminay koa nga mamaranivo ye fa nahoana ny zarery ny lozanareo eto ka tsy ho araky ny nareo vehivavy nge ho any lalana atao any efa tongotra mbiandakana ny araka izy a ny zanako telo menadako kosa tsy ndray ho afoky amin'izay biby olona tsy manjary zany ka raha izany ary aloha eo aloha atao tsara hidi tsara ny trano e tsy fantatra mantsy zay totakely sy mpanararoatra amin'izao za zao de efa nitondra mpanjaka be an-tany mihitsy ho ferovako ny tenako ny vaty sy ny lamba ira koa fa nanao manavesatra kely antetakaelyko ty e moe metiko tiry lanto fa enao vehivavy ve no hivingotra an'iny eo a ity rano amin'ny tavangy ity sao adino eto e mahita rano foany tsika ary mama rehefa mandeha any fa hajanony eo io e ary andao fa efa ambony azy amin'ny masoandro zany jerynareo fa mety tena dala ty le di tongotra mazava ho azy zany rinary a biby ve any latsy ho aty anaty aly e treto aloha zany de biby le izy fa tsy mino mihitsy ve nazy e raha mora sy rasony na eno fierongerony teo ambaravarandry zareo fony mbola teo tsy nahetsika hony izy mivady sady ny vady-po raha za zany naragnarango teo milavaka ilakile angay everinareo fa mahetsika rehefa tonga zany e manoatra no ren'ny lalova mpamosavy reny ange fa nga mamy efa tratran'izany ye raha tsy zany ve anatory tany amindrinato ny tena mahavaka de tsy afeniko aminareo mihitsy fa misy tsy mampino mihitsy ty resaka ty a inona ny tsy mampino an'larinary a ka ny biby olona fandriatra zay nge ka ny tapany ambony olona ary ny tapany ambany biby le resabe taloha tamintsika mbola kely reny ve zany lazay nla zany e ye za kosa aloha rakizy hatr'izay na olona de mbola tsy nahita zavatra tahako izao a resahana foana ry ngabe sola sy ritrimy be fa efa iarahana mafantatra ireny fa tsy misy malaza ny angatra sy matoto ny sarety matoto sy ny sisa fa de mijanona honohony tokoa sao ka biby olona ny zanaka mihitsy no lasa nyvoanino a hitany mama ny biby olona fahagola tany de tena maro araky ny lovatsofina sy ny anganoko rika sao mba tena nisy tokoa ary zany de ny tarana ny tiaty amintsika ity lazakeo aminareo a misy ny biby olona ny tapany ambony vehivavy ary ny tapany ambany vorona siraina na haripino anarany de misy io ny tapany ambany lioana ary ny tapany ambony vehivavy sfinxa no anarany ka vehivavy daholo zany biby olona tamin'izany misy io lehilahy ka ny tapany ambany omby ary ny tapany ambony lehilahy mahatanjaka be sady tsara tare minotora no anarany de misy ko sovaly ny tapany ambany ary olona ny tapany ambony inona tokoa lesy moa no anarany reny fa tamin'izany jererikilona sy kizena no nahitako an'ireny santor lesy ary sika malagasy raha vao hoe biby olona de isovaly olona io foana no eritreretitsika za aloha tamin'ny voalohany tsy nino mihitsy nahita nytony ditongotra tony e ditongotra sovaly zao no nieritretiko hita teo fa ireny zazavavinandreny koa nge hony reto biby olona ye marina mihitsy zany hoe zay vao na teny mamary reto a no iveriko fa efa lanakindia nge mamy io e miainanareo mihitsy aka raha tsy zany ve mba mandray anjara koa e trondro ny tapany ambany a ary vehivavy ny tapany ambony ary nga tsy mba misy ny zazalahandrano e asa
atao hoe fianakaviana iray manontolo mihitsy hono izy ireny no mipetraka any ambany rano any. Nijeren'le dessin animé Ariel iny any ray andro zay ry lanto fa ampiasonana fotsiny ingery eny samy bibily zao ka nahoana ny zazavavin-drano no akafizina sy atao doka tsara ao anatin'ny fitezanany ankizy mba hanofinofy fa maninona tsy le tapany liona tapany vehivavy ny lazay narytarino natao an'izany. Za indray John fa hanondrana. Ianao nge afaka manao dessin animé dia ny tapany ambony ny olona dia ny tapany ambany fozanao taonao e. Miteny hoe zazavavin-drano nareo e. Triton no anaran'ireny tena izy fa tsy sirène. Mahasika be hono zany dieu Triton zany a. Ohatra ny dadany Ariel ao amin'ny dessin animé iny e. Reto mijanona aloha to tsy hitatsony zany ditongotra zany a. Aiza Jerenareo e ty zao a de tsy misy tsony de lasa izy ary lery e. Zay ary lefa naiko tatra amin'ny voalohany. Inona na inaorina azy? Oka ihany ka. Lazao rerinazy sao dia mba mitovy ihany eritreritsika. Oka ihany ka. Mbola eo am-panamarinana an'izay ayahako izay tsara mihitsy azy zao. Aviange nareo eto e. Fa misy inona ry mama? Misy ina indray e. Ohatra misy tena kodiarana izany ho aty. Aiza Izany? Io e, tena izy mihitsy. Tena izy io lesy a. Misy zavatra hafafa raha izany. Ay ve fa tia ambotantara indray tsika izao e. Jerenareo retsy tanàny retsy. andao aloha hijanona akaina sady sakafo dia toizana rehefa avy eo ny fanarahana ny dian'iny fiariny e. Mety lava mariny ty tanety nambogiry ty zany reto a. So ihany fa tsy dia mikaina ny andro sady mandrivondrivotra tsara. Za zao dia tena gaga mihitsy hoe fa inona moa no ataon'ny fiara ety amin'ny tapy tanety ety. So dia mba fiara diso lalana na ohatran'izany. Za kosa nefa mino mihitsy fa Reto a, jerenareo. Tena mandeha fiara mihitsy zany le bibiolona raha toy izao a. Io zao fa atretonay ny dikodiarana no mifarana dia io ndray le ditongotra. Ary camion mihitsy ne nitondrany zalany le biby a. De iza ary sao dia raha tsy zay misay ihany lesy no manao an'izao matoy lery ohatrotra mana. Finina, sady tsy mivaky loha mihitsy izy a. Dia ataoko mamay kosa aloha raha vao ananako porofo e. Ohatray ary tsy novonoiny le ty kainy telefonina ny. Oay vetra raha tsy mandeha tiako misy le zao aty matoa mandeha tsara. Fa izany ny antsony laha teo e. Allô, ahoana resy randria? Tsara ka. Zany izy zany ko maninona? Manao inona ty aminay lahy? Fa iza nampiatso e, meo aho e. Allô, narivelo? Aiza raha zao? Afaka mahita ny lava izay e? Inona ary ty fantena sisy lany ty? Fa misy lanao anga monsieur le maire? Firy ty ny fera zanako vavy ry narivelo. Tena mitebiteby fatratra mihitsy aho io. Nareo avao ambotran-gano ony to hoe lasa nanaraka ny dian'le bibiolona ka azonareo lasaina nay ve aiza ho aizonareo zao. Fa maninona ny vonoiny lahy le telefoniny e. Hitako amin'izay fa James mihitsy no ambadika zao zavatra vavy zao. fa misy inona e? Verony dia ny firazanany vavy e. Inona koa no zany eo fa mba tianentina angaronana lelako fotsiny zany. Amin'izay dia mora ho azy ny ampandremy alohan'le fiara fila le bibiolona mba hitandrina. Dia aza mikôzikôzy mihitsy elahy zay misy atsika. Eny e, mahery tsara tsika amin'izao fa hiditra anatin'le ala mampisaraka an'amboikira sy amboikanto ty a. Le ty e, fa inona ihany azy zao? Raiso lesy dia aza lazaina zay misy atsika. Allô? Maninona? Dia ahoana lesy? Misaotra le? Mbola nanontaniana ihany ve misy atsika? Ahoana ary zany? Fa misy inona rery anakisany io. Rehefa ty James zany no ambadika zao dia iza? Fa ahoana lesy ny fandihany rinary a. Tapaka lalala mihitsy no vadin'ny James fa izy Jenifera no niaraka e. Tsy andro noho izay natongavana tao an-trano nefa nivalorika fotsiny izy dia zany tapaka lalala zany. Ka inona zany zao no ataony James? Hitadiny zanany sa naraka ny vadiny any amin'ny hôpitaly? Asa lesy to nety Antananarivo ndra matoko
mafy ngeraka izy zany very anak'izany fa tsy ataoko masonareo mama aza antitra mahazaka sa rehefa azy dia volamena fa rehefa n'olona dia tsinitsinina tsy ny fahaverezany jenifera ny mahafaly afa hitany jemsa tsara zao ny mahazo ny sara babem-bahoaka ampilatra tsara ny masony zao fahaverezany zanany zao raha tsy very zany ny zanany tsy netsika izy raha izany hoy teo e voavavy zay ny ayahako omban'iny matonjana ny vavy tsy hita ary tapaka lalana ny vadiny dia satria tsy nifonona zany le izy fa tena misy mihina fa tsy misy hidirany mera rinary zao toy zavatra zao a oreto mijanona hoe nareo fa misy inona jerenareo e mosarataраtasy ty ary ataonao inona izy zany ho foniko efa nasinan'olona lelo vety mbola foninao ihany misy fofondramanitra izy tika hoentintsika ty fa misy lanazy pirofo one zany fa misy olombelona miaraka amin'le biby ka biby keo moa ve ay anisindelo amin'ny mosarataratasy aminareo asa arabe-kina ve moa izy tsy ahay saingy tsy hanao ranomanitra mihitsy izy ny tena magagange dia lazainareo fa olona ny tapany ambany ary biby mitapany ambony ka olona verinary alany omby ray fa ngara ifotsiny fa roa be zao omby roa mako sao dia mba King Kong le zany tonga aty amintsika zany za lesy efa niayan'izany mihitsy saingy tsy mitombona fa nahoana le vive zany tsy mba mianika azy mihitsy fa dia mandeha fiara dia mandeha ny amin'ny lalana mazava iny fotsiny dia inona ary ty biby olona ity andao lesy toizana ny dia ny tanjona dia tsy maintsy hity lala tena ohatrany marary zany lohako zany fa naninona teo koa tianao sary samy fitadiavana ny lalasandro zareo mba te antany aho hoe rehefa hita ve zany lala dia anampy ahitady any tokondrainareo mino aho reto fa toerana ray misy an'ireo olona rehetra tsy hita ireo satria nahoana ka izara zay pista fahitany lafa tsy tia rahantsika tika orakiza voan'ny tambertan sika zany efa teto sika mbola tsy teto zany tsika ary mama efa teto a sika hitanareo ty zao lay azo ny tapahany narina aminonan'le bibilava aiza io dia nakaiza ary mifatin'le bibilava aty anaty alakininina angetsika ary jaonne tsy lozan'izay biby mpihinana nofony biby nandalo teto tsy voan'ny tambertan zany tsika jerenareo mifarana tretsy le dikodiarana alazo mamandray aho fa efa nisy an'ity fa nakaiza nalidina ve sanatria tsy misy fiara maniditsidana fotsiny amin'izao lesy fa aza miteniteny foany ka nakaiza ary jereo tsara fa mety misy lalana ambanin'ny tany manodidina eto oreto avy nge jerety ohatra miorora zany rakizy nary avy alahy ty misy inona jerelahy misy varavaran-kazo varavaran-kazo io jerelahy mba tsy ahitana ny dikodiarana manomboka eto dia nampandehanina tambonina hazo fisaka angamba le fiara dia nosotonona le hazo fisaka avy eo notaritina hiditra eto tsy mitombo zany rakizy ny andray zao no hevitro misy zavatra ao ambony eo misy zavatra mihitsy eo ambony eo ary tolozanareo mifampijery fotsiny fa inona reto ny tokony atao nary enony lava hoe zany fofony zany ka zany zany misy no etsoko an'lahy ioko fa fofonina tokoa zany mainy be zany eny tokoa namantsina ka alamino ny dila retsy andosika aloha somary alakiletsy dia etsy lavidavitra kiletsy midinika zay atao ka mbola tsy nijerenareo angeo aty zavatra ty inona nefa zany io misy tia kiraro dia kiraro ny jaonina io jaonina aza manao kapako eny tokoa ay ary miaka nefana izy zany jaonina avia lahy aloha ty maimbo benika tena tsy laitra mihitsy avia ty alaho fa misy piste ty pistapistinina andray ary jereo dia kiraronisy io amin'ny lahy anylako tsy ah io mazavy jereo ny lahy tia ny mazava lesy zany dia tongotry ny mpiandro tanàna zany io karaha zany andao arahany le tiako ohatrany dia efa mafy be ry hitady ny lalana iny na le aty ka nahamozy akonaika aho za le ty tsy maninona ntaondray ary fa hoaizinareo ianao aloha mama maka aina
eto nefa tena aty mafy eny ary andrehetra afa dia anokom-bary aloha aza mbola manokona aloha fa rehefa avy eo tsika miaraka mikarakara mamaranifo a maka aloha ianao aina. io ary ny anylary jaona tena misy olona mihitsy io. ay izany fa tsy hitako e. jereo ny lahy io magakita io lesy a. ay zary zany Mihevitra io zao fa tsy misy mahita mihitsy eo. hitanareo ve nitako ary vehivavy vahiny izy zany a. So dia mba vahiny mpanao fikarohana ary reto ireo a diso lalantsika raha izany. Mandeha ny lahy ty miverina moramorena mamy tsy mahazo misarasaraka sika fa tsy maintsy miaraka daholy. fa inona mahatonga lany teny an'izany e omany lesy ny fosinsaina fa hialika tsika izao a. mihina fa reo mihitsy no manafinandro lala nary aza vo amiko aloha fa tena tsy azoko mihitsy. jereo ny lahy io ambany io e. io le fiara le ty e camionette hitan'ny lavy io anaty kriatra io e. eno marina ary tony rakofa ny lapaso maintso lesy izy zany. zay ny saika tsy nahitako azy teo. camionette matanjaka izy zany raha ny fahitako azy a. olitirinary jereo ny lahy fa io misy olona hafa roa zay. eto ty aloha iny maso lavitra n'ilay mahita zanako azy. oka aloha fa mbola mandinika manodidina. mba eto ty aloha lesy fa angah ela ihany ny tokony hijery a. Efa reto izay tsy mamaranifo ry reto a. I mama mipetra eto akaketo e lanto akaiky ny jauna. fa misy inona rakizy aza miteny mafy aloha so misy mandre eo e. misy olona iny rakizy mama ho aza miteny mafy tsony fa efa ty amin'ny ady mafana kintsika izao e. to vahiny Tena vahiny marina ary olon-dratsy mihitsy izao fahitako azy zao a. oay tena misy bandy matanjaka be ly ty io a. ary gasy izy zany eo e telo zay ankevitry ny misy olona tsy latsaky ny dimy zany eo raha kely indrindra. dia inona anao tolo tirinary a. tsy maintsy hity lala anio dia anio ihany. ka hoana vonina tsara lahy. zalo vonina tsara e. mamasinanto rehefa tsara toerana iny fa tamile vehivavy mitondra kitay ela misitona ny tady dia za manampina ny vavany isa roa mbola ho aiza nefa e tapeny vavany lesy sao teny eo io a. ole tiranary a somba maty mihitsy azy izy io. tsy maty zany io lesy a efa vatapalava ny vavany teo e. eno a ary andao ary hopatainaitsy amin'ny sisinetsy lesy e. tonga dia koa be fa andao sitrikatsy amin'ny lavapatrondro mamatsy e. ka raha tianao hoe dia ahoana mbola tsy haika izy efa andeha ny tatany eo hatreto hoe efa mivavaka mahafoantsika lando sy mama faza manahy lahy e. iny samy nosorandreny menaka letsy a. zareo raha teo tsy misy mitondra fitaova-be ty. zay anjare lesy le fofona asa raha inona loatra zany ando mihitsy aloha hojerena hoe le tiko andriamanitra fa inona rinary eto aty le caméra anatin'ny sakosy babeny lahy iny fa misy inona ry ty a. aizany onona lesy nary a mahaiza minona ahoany e. fa inona anao jauna ato anatin'ny tanàna mpamonolo itsika aoka izay ny ranomasony lafa mitsangala ny volo lava vely sisa no afatarana ny lala ary toko ty bandy eto akaikiny ty lesy le boakely tsita dia aiza zany raha mora sy rahasoa ary jenifera. avy lahy ty fa misy bankely anakirokoa reto laifo sary lesy a zanak'olona tsy hita tano any ko zao reo saingy tsy misy nitaraina ka dia matimaty foana. jauna ahoana ny tenary avy lahy ty fa misy tamy zany eno tokoa andao jereny etsy ambombony etsy hoe jereo ny lahy mibatafaty izy zany eto zany raha fahafantarako azy a. hitany lahy tsy atao takitahitsy etsy zany mametrahany azy kakasay modorana ny ily ty raha izany e. ary le vehivavy atsy anaty lavabato aty zany mipakakitay manginareo lahy dia aleosika samy miandry izay atony eo e.
tsara ve lesy reny rinary ie andeo le sodrena hoe izy io faty io andritsako to iramora lesy ariny ty tataka be eto ty tena mpangalatra tova le ty reto mahatsiravina andao hoe hojerena tsiray reto faty reto tena lozarinary tena nangalana tova mihitsy lesy retolo reto efa tsy misy hevitra tsony reo fa efa maty lesy nieritreritro zao de anavitra jenifera so mbola tratratsika velona ihany mandeany la raha navitra azy ny azy zao de niarovaka an'ireo nifomangatsika ireo tsy ho leviny afo ny tiako atao am'izay lesy mba samy hafa-po ny avan'ireo oloneo rehefa mahita ny faty ny avany ka soki mbola vela lesy le zipakely iny za nge tsy manakana an'lay ka iny ary tadiaviny lahy tao amiko de efa maty daholo matoa miditra ny voavadiny zareo io ka zay anavotana ny nofony lala zao sisa noeritreretika tsy mazava amiko mihitsy zay ty le ty atao nitady any lala no antondia atsika ty ito io lala efa maty ampinonona aloha ny fosiny saina zao le sarinary no ataoko alaiko lala de solokon'le vehivavy atsy avy eo mamaly faty sa ninona am'izany mbola tokony azavaina bebe koa am'lahy bibiby hevitra misy ala zany elahy ve de atatahita fandoran'olona velona efa faty mihoatra amin'ny folo ve lesy no mivalapatra hodorana hita masony lahy de mbola tsy ho bibibiby any ny sainy lahy raha ijenifera ny tiany lahavotana de soavaty ary tsy hoe zany ange lesy fa isany nahatonga ny lasy jemsa tsy ny fakazo ve ny fiarahany lahy tamin'ny jenifera zaho tsy manakana fa mandehana so ny fanavotany lahy ny jenifera no aresy lahatra ny tady any anyme azy any lahy izao hoe andao aloha ho karakarainy lala de huit eo avy eo zay atao fa ataonarinona ho ny rilanto reny lamba firakotra ireny misy lavany azo ony tsy tokony menao azy ireny fa ny andro ty fa miariva inona no rakofantsika eto raha alina ary taonetindry zaroany koa le vazava avy teo iny ie fa inona mampirotsaka ny ranomasonao mahereza fa samy mikaroka ny tsity sika izao tsy tandiko tsondra mamaranivo fa inona ny resahanary ianao mamaranivo oka ihany ka mba omeo ange io etakeo azafady ty ary mavesatra be izy zany ie tsy misy antony tokony hitomaniko akory tsy misy antony tokony androtsahako ny ranomasoko mba hidio ange ty azafady iny anga le mpanjaka be ny tany resahanao tamintsika voninga ie andriamanitro deo basy tsy te hiainy itsony mafy amiko zany tsy ho anilany toko zany oka rery lanto fa efa eo am-pikaroana izay misy azy ny ankizy efa tsy anjaranay tsony miaradiry mamaranivo te anaraka azy any akoatra izay mety ona ihany oka tsy ary ny zanakareo iza ny hita izazy foinao kamboty ve zanakareo raha toka maty koa ianao itoky azy ty tsy mbola fantatra namatina velona tsy tsy zay anaovana azy iza toko moa zany no hitaizany zanako zany ange ho toko tsy hita ve no aminonao tena hijaly ny zanako raha tsy eo ianao mariny zany ry mamaranivo andray misaotra anao namerina amin'ny fisainako mirehefarehefa hijoro indray na inona ary lanto midona tsy tokony hamon'ny tena ny olona ny maty azy efa tsy fidiny maika fianao mbola tanoro zao mamaranivo atsanoko rereto ianao fa nampiazy mindralahy andraso aloha fa basy taizy iny ary ainao ve mampiasa azy basy hitany tokondray arivo izay ty na fenay mivady tsara so misy fisavana trano tsy nentanay tena manam-pahefana mihitsy mako so zay voaroroy amin'ny zavatra tsy misy fotony eny ary mazava ny amin'iny mandehana ary ampio izy roa lahy efa voavoniko tsaratanatiny botofotsiny mamy ty lala lesy efa azosika amin'ny jibiriany ihany koa ny sary rehetra hitoko indray zao tia meny lanto aty ny lamba ny amonisana ny toky tsy hoe sanatry tsy fitiavako ny toko fa
Tsara lisa raha vela teo daholo aloha reo dia ho karakaraina ny any anatiny any a. Ka raha maheo reo dia ahoana? Tsy maintsy olona avy ato ambany ato ihany no afaka mandrehatra an'ireo kitay ireo e. Ah, nare. Aza mitiny ireo lafa misy mandeha zany. Jereo ny lahy. Le lehilahy io tazatazana manodidina io. Mariam! Oay, tena mitady n'ity ramatoto izy zany. Dia ahoana? Falifaty lesy a. Andao etindreto volotambeto anampianana vavany. Oay, tena misy mampiasa basy zany. Aza metsika aloha fa misy olona manatony zany. Tena navadiky ny namana zany le io a. Mahagaga lesy zany. Jereo ny lahy. Reny misy mazakazaka mivoaka. Iny le bande commando be. Dia iny koa mbola misy lehilahy anankiray. Lanto. Tsona, Nary Fa basy izy tia tananao ty. basy naisy toko ty fazataitaitrareo e. Ianao ve nitifitra an'io lehilahy io? Ie, efa saika tratra nefa nitady anareo. Tena leoko ny anina natao tonga aloha. Te hijery any toky ary reto. Okaroka. Andao loso tomy mahiditra ty anatiny ity mifatin'io lehilahy io sao hitany namany io ka. Sady reny ko fa lasa niditra ny namany. Fa izy toky ry Tsona. Oka aloha fa misy mandeha ho azy zany. Ary izany zavatra maimbo be zany. Lanto a. Honono ny fosiny saina fa tsy namatsika ntsony reny olona tsy hity reny e. Ary eto ty basy iny. Efa vitanao ny valifatinao ny amin'ny toky. Eto hijery any toky ary Tsona. Andao ary. Na izany aza mba maiza manindry foa. Miomany sika fa mety zay ny olona roa reny fotsiny no ao anatiny ao. Olona roa ny ao ka. Tazana sy mamanareo ery ambony ery izy ataondreo olo reo ao e. Ka tokony hivena hiakatra indray zany sika andingan'izay fanafiana atao e. Ka ilanto zany mahita tsara ny aoko. Eto ty ange io tapakazo io e. Eto le camion mirakitra labasy no mipetraka. Dia eto ankavanana misy fiara lavalava fotsy. Eo amin'ny ankavian'le fiara fotsifotsy lavalava misy trano milabasy ihany koa. Mazava zany. Ho tapo antsika ireo satria ireo zao tsy manapo hoe misy olona misaotisaoty ety amin'ny manodidina ety. Eto ty ary ny basy iny. To tsy mahatoky any lahy ka. So de veriny lafatsy ny fanamomba nytony ary ahy e. Lanto za tsy mahalala zay bisy ba amin'ny fampiasana nytony nahafaty ray teo amin'ny tendany. Omeo azy re indrina ary Mandeha nareo fa za ihany tsy renfort fa tena mihamafy izy ty e. Ny fomba hanoroko an'zareo antiterany ty zao ny olana. eo anelanelany ambohikanto sy ambohitrera fotsiny e. Tafalatsaka eto anelanela mihitsy mantsika zao. Ay, misaotra Lanto a. Tandremy so de mikorisa amin'io aloha Lanto a. Maninona nefa raha miveriny ery amamy ery ambony ery ianao e. Amalifaty amin'ny toky aho. Azonao zany. Ary ndao aloha eto mijery mivady koa ka. Tsy maintsy koa nge ny lalantsika vao tafiditra any ambany any e. Tandremo a. Malama be ho aho eo. Andriamanitra. Toky Aza de mitomamy mafy loatra aloha ianao raha mbola malifaty e. Nahoana ny tena finoana ohatra izao mivadiko re olona. Oay, Tsona. Jery efa mikofokofoka. Andraso aloha fa fo ty vehivavy ty. Zay! Tafandriamandry ry anina. Fa maninona ny kapohanao amin'iny basiny lohany e. Lanto a. Jereo ny nanaovany any toky. Jerenao reto faty mivalapatrapatra reto e. Reo ve de mendrika fitserana aminao? Ay, eto aty ary ny basiny anaperako ny eny Tsona. Oka loka. Mila vavolombelona zao resako zao. Raha vonotsika avokoa mantsy ny olona rehetra mpanao ratsy ato de tsy misy dikany. Aleo ny lalàna anao nafay azy. Ho anao zany fa ny aina solon'ny aina. Azonao zany. Tsy ny ianao ry Lanto a. Andao hiala teto fa efa iny koa nary. Moramora aloha fa ohatrany tonga de mirimiribe zany tsika. Jerelahy. Iny fa mivoaka ny jerijery raha komando. Tonga de firy amin'izao ry Tsona. Tsy haresan'io ianao na andeha hatramin'ny lohanao aza.
oka aloha fa olona tsy maninona ve dia tofiriko fotsiny amin'izao e. Zay le mafo anareo. Eto aty mibasoko anaovako azy rehefa matahotra ianao e. kay fa inona retina ataonao ry lanto e? Mamaly faty mivady koa e. Ary tandremo fa iny koa fa nivoaka le rangahy anankiray. Ary omeko ny sahazasy koa izy. Zay. Matitsika daholo zay ry zareo fa andao hiditra amin'izay. Lanto. Inona? Aza matoko tena be toy eo anao aloha tsy fantatrao na mbola misy bala na tsy misy ny basinao iny. Tsy fantatrao koa raha mbola misy olona ao anatiny ao na ahoana. Oletia jereo la Inona ry lary misy vehivavy eo ambony latabatra io. Io hoe mailo tsara aloha lahy e. Oay, vehivavy vahiny ty. Ie, ary misy ro masira izy zany dia misy oksizenina ihany koa. mazava akiponge io lamban'io avy namindra natova zany ty raha matoty raha izany fa ahoana loatra. Oay, nizay le biby olona lesy Matahotra ry reto a. avatsy amin'itsy camionety tsy le zany feo zany Ino tokoa de mety ho inona re? raha izao kosa aloha tsy lehibe arak'izay ny finavinaintsika mihitsy zany biby zany Ato ny mistery mpampirorana Ambohidrangano lesy apio analanty labasy ty asaivo tazony lanto aloha ny basy e. Faly miaraba anareo mpanaraka ny fandarana onoono amin'izao takariva izao. Ho tanteriko aminareo eto ny fanadidina natao momba n'ilay biby olona tany amin'ny faritra Ambohidrangano. Nanasa olona vitsivitsy zay noho izany mba hijoro vavoimbely leto. Ono. Tena misy ve ny biby olona? Izay ny fantaniana nodidinantsika nandritra ny fandarana ny sesy teto zay. Tamin'ny voalohany ny hevitra fa tena misy ny biby olona. Rehefa nazava tamiko anefa ity trangana izy teto amin'ny tanànana ity dia afaka milaza fa tsy misy. Resa be fotsiny zany biby olona zany fa biby entin'ny olona ampitahotra ny olona samy olona ny misy. Za aloha merana Ambohikanto tafiditra ao avokoa ny fokotanina Ambohitatara, Ambokira, Ambohidrangano, Ambatokabary, Ambatomosehatra, Ambatoloko. Tena nahita faisana tokoa zay tamin'ity resaka biby olona ity. Nivadiko zao eny amin'ny hopitaly tapaka lalandra. Ny zanako vavy koa eny ary mbola tsy fantatra raha maty na velona fa tsindromin'ireo olo tsy vanina zava-mahadomelona. Noho ny biby olona ihany re olona. Tsy misy biby olona zany fa ny olona no efa biby mitady fomba navotana aina marary izy dia ny aina salama no nosy-parany. Ny anjara masoandro ny hafa nefa nitakona noho izany. Reny olo ireny no tena biby olona amiko. Hevitra daholo zany rehetra zany. Hevitra variraraka. Hevitra ireo vavolombelona hitany namonina azy 3 mianaka mba hanavotana vehivavy vahiny iray. Nampiasaina tamin'izany rajako mba hisodisody eran-tanàna. Rehefa mifanena amin'ny biby tsy mbola fahitany iny ny olona dia malemo azy eo. Vao tonga tao an-trano raha matovadiko dia biby izy. Lasa nijenona dia nitambotsitra izy. Gaga be aho hoe rajako ohatry ny rajako ihany kay tia nentina nampioroorona anay ity. Rehefa natonoko ilay izy tao tsy naninona akory Zany hoe ny tena fandehany dia vao miorooro mahita an'ilay biby ny olona ray tonga dia misy misambotra ary afatra ao anaty fiara dia tsindromo maloha. Rehefa torana ka tonga any aminy dia vonoana zareo ary alainy ny taovany. Tsy fantatro na inona tamin'ilay raha matoa inona anjanako. Ny fantatro dia efa potika tsy nisy nahalalana azy tsony lalazanako. Ny volony sisa nahafantaranay fa ilaly io. Sorondry zareo koa moa ny akanjony. Araka izany dia avany maty avokoa ireo nitendrera teo ireo. Voasambotra indray tamin'ireo mpanao ratsy ary atolotra ny fizarana tsy ho ela satria mbola tsapoina amin'izao fotoana izao. Anotantsika ny miara amin'ny faritra iny momba n'ity biby olona ity. Voalohany aloha dia mifona amin'ireo avany maty ahy. Ohatrany nanao tsinitsinina azy ireo manko ny hevitra fa honohony tononohony ihany tantara biby olona iny. Faharoa dia miondrika ao anatrehan'ireo namony ainy ahy. Ary fahatelo manainga ny rehetra mba hamonjy ny asa famokarana amin'izay satria efa fongotra hatreo ny ratsy ka hirohotro sika rehetra hanavitra ny fambolena izay nihitsika hono Misoranareo nanaraka pahalinana hatramin'ny farany ity fandarana ity.
narovelona n'olitra jaksa no nikirakirany feo. Onono Onono. mandriabe-tana zany zanako izany. Onono mako ny etombo azy izao a. okizay ry mamaranivo a amin'ny sisa okitsika ho mailo ihany rehefa misy no onoono e. Onono. onono Onono.